Voaresaka matetika ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa rehefa misy fiakaran'ny vidin'entana amin'ny fiainana andavanandro na resaka sakafo lany daty, eo ihany koa ny resaka servisy tsy araka ny tokony izy ataon'ireo mpitatitra eto amintsika. Ireo fotsiny ve ny asan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara sa misy ankoatr'izay? Inona marina ny tena andraikitra sy antom-pisian'izy ireo eto amintsika? Ampahafantarina antsika atao anatin'ny fandaharana alalino ny Antsipriany makasika izay amin'ity anio ity. Aiza na le raha misy tsy fanajanana ny zo tokony hositrahana. Eo ihany koa mety misy ihany koa tsy mahalala ny endrika tsy fanajana ny zon'ny mpanjifa kanefa iainantsika matetika izany. Manatitra ny arahaba tompo lasy tompo vavy manaraka ny fandaharana alalino amin'ity ariva ity. Asainay ampanajana ianao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Namoa ny adevitra makasika ny kalitaon'ny vokatra tokony amidy eny an-tsena sy ny resaka fiarovana ny zon'ny mpanjifa eo amin'ny tontolo ara-baritra ny fisian'ny tranga fahamposinana ara-tsakafo ny tranga teto amin'ny firenena farany teo. Fa maninona ny mbola misy sakafo simba ihany mipetraka eny ambony latabatra eny an-tsena? Eny fa na dia hatrany amin'ny toeram-pivarotana lehibe toy ny grande surface azy, kanefa efa misy fikambanana misa 12 eto Madagasikara miaro ny zon'ny mpanjifa, miampy ny DPC eo anivon'ny ministeran'ny varitra. Misy amin'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara dia milaza fa tsy ampy ny fanaraha-maso izay atao. Mila fanaraha-maso tokony efatry ny ela fa tsy hoe akory anatina zavatra mitranga zay vao manao ny ataontsika hoe fisehoana ka lasa fihetsiketsehana le izy. Vitsy loatra ny ataontsika hoe OPJ ny ministeran'ny varitra ary io tsy ho vita amin'zareo rery ihany fa ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa zay ataontsika hoe manana an'ireo rasa mangaika manerana nosy dia tokony hoe isy zany ny ataontsika hoe solidarité. Voaporofa mamono olona sy miatra manaina ny fisian'ny tsy fahatomombanana na tandrevaka na fahadisoana amin'ny asan'ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa manoloana ny entana amidy eny an-tsena. Aina ho sationany fotsiny ireny tratra ireny fa mbola betsaka ireo mivarotra ny tsokosoko entana lany andro eny anelakelatrano. Ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa mahita fa tokony tohanana ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa mba ahafahany manamafy ny asany. Miampy hoe tsy rehefa misy loza mitranga tahaka izao vao tokony etsiketsika fa manjara mitsabo ny fahavoazana no atao fa tsy misoroka ny loza tsy ho tonga. Dia raha tsika malala fa ny fanampoizinana sakafo io zany nisy tranga teto Antananarivo, nisy tranga tany Mahajanga ary nisy tranga tany Toamasina. Araka ny voalazan'ny mpitondra fanjakana moa zany dia fampisaviana ara-sakafo no tranga nisy teto Antananarivo. Ka amin'ny tranga ohatra zao zany dia le fanabeazana ny tena tanterahan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa aloha satria tsika zany efa ao anatin'le tranga miseho zany dia ny fanentanana fotsiny mba ho maily daholo ny mpanjifa malagasy amin'ny fanjifana izay entana amidy eny an-tsena na inona io na inona, indrindrandrindra ny entana lany daty, ny entana mora simba, indrindra tsika zao anatin'le fahatapatapahana herinaratra dia somary mety mitranga ihany koa le hoe entana mora simba noho ny fahatapahan'izay herinaratra izay ka anentanana ny mpanjifa malagasy mba hisafidy tsara sady hanavaka tsara le entana tokony ho jifaina. Rehefa miresaka hoe zon'ny mpanjifa dia tsy maintsy mifamatotra ireto manaraka ireto mba hahatonga ny vokatra kalitao eny ampelantanan'ny mpanjifa: mpamokatra, vokatra sy servisy, ny tsena sy ny varitra, ny mpanjifa sy ny zony, ny fianatra, ny tolotra sy ny tinady. Rehefa miresaka hoe mpamokatra dia ireo indostria, orinasa mamokatra ao anatin'ny mpamokarana misa 3 amidy eny an-tsena mba ho jifaina: ny secteur primaire, secondaire, tertiaire. Rehefa miresaka vokatra dia ireo tolotra omenan'ny mpanjifa entina manome fahafaham-po ny filàna, misy eo amin'ny endrika servisy na entana marchandise. Rehefa miresaka hoe tsena na ny marché dia toerana hifanenan'ny tolotra sy ny tinady, toerana hifanaovan'ny mpanjifa sy ny mpivarotra ny fifanankalozana na ny lieu de transaction. Rehefa miresaka hoe tolotra sy tinady dia fifandraisan'ny fitobaky ny vokatra eny an-tsena mifanaraka amin'ny vidy. Rehefa miresaka hoe fiarovana ny zon'ny mpanjifa dia miresaka olona sy lalàna. Ny olona voalohany dia ireo mpiaro, ny protecteur. Ny olona faharoa kosa dia ireo mpanjifa arovana, consommateur. Ny lalàna dia ireo texte mamaritra ny fianatra na ny norme. Rehefa miresaka hoe fianatra na ny norme kosa dia fitakiana kalitao tokony hajaina ho an'ny sakafo, ny fianatra ara-pahasalamana,
ho an'ny fitaovana na ny marchandise dia ny kalitao, ny amafy sy ny fatra ary ny lanja, ny fifanarahana sy fifamenoana, conformité ary ny compatibilité, ny service, ny hafainganam-pandeha, ny fahafampo, ny firindrana, ny vidy, ny daty ahafahana mampiasa azy farany, ny marika. Ireo rehetra ireo ny mifamatotra amin'ny zon'ny mpanjifa. Rehefa misy tsy tomombana ny iray amin'ireo dia any amin'ny mpanjifa no mitaty ny vokatra. Dia tsy maintsy ianao mafiainy ny atao hoe norma, satria na ny sakafo hoaninao na ny akanjo hoaninao na ny resaka fitaterana tsy hainao akory ny norma, nefa ianao a mpiaro ny zomim-panjifa dia tsy ilaina ary tsy miditra ato raha vao olona tsy mafia an'izay norma izay. Azo zaraina hotely kosa ireo karazana vokatra afaka amidy, na ny bien, tolotra service, bien de service, fandriam-pahalemana, fitsaboana, fikarakarana, fomba fandraisana, fitanterana, fifandraisan-davitra, fampianarana, asa, eo amin'ny tsenan'ny asa. Ho an'ny entana azo tsapaitanana kosa na ny bien matériel, marchandise, ny PPN na ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny jirofrano, ny fotodrafitrasa ho an'ny daolobe, ny asa mpanjakana na sehatra tsy miankina. Ho an'ny fampitaovana na ny bien de production, ahitana ireo fitaovana jifaina mbola hoentina mamokatra servisy na vokatra hafa toy ny milina, ny fitaovam-pitaterana, ny fitaovam-pambolena, ny fitaovana amin'ny informatika, ny taratasy, ny fitaovam-pampianarana, ny finday, fehiny, ny fiainana andavanandro ara-tsosialy sy ny fiariana ara-toekarena no misy olana raha voaratsy ny tolotra. Voalohany indrindra aloha misy ny mpiay azy ny fiarovana zomim-panjifa dia ministera mivarotra, dia misy ny hoe ministera mivarotra sy ny indostria. Teo aloha izy io nisy hoe ministera mivarotra sy indostria fantsifana, fa ny soratra hoe fantsifana izay tsy azonay mihitsy fa maninona ny tsoana ilay fantsifana. Enonay hoe nankany amin'ny présidence ilay fantsifana nefany tsy hitanay ny toy ny ahoana marina moa zany ilay hoe avy any amin'ny présidence, fa ilay izy zany dia hoe mia reo fanjakana aloha ny tena mpiay anao, miay atsika menakavy. Rehefa manaitra amin'ny mpanjifa dia tokony miasa ny fanjakana, manana OPJ zareo, zany hoe officier de police judiciaire, zany hoe olona zay na commissaire filaza azy koa izay nanao fianianana eny amin'ny tribunal mihitsy manenjika andreo zay tsy manaja zay le hoe zon'ny mpanjifa zay any amin'ny entana na asa na zavatra samihafa zay amidy amin'ireo mpanjifa ireo. Azo sokajiana ho roa ireo karazana tolotra jifaina, ny entana jifaina mbola ampiasaina amokarana vokatra hafa antsoina hoe consommation intermédiaire. Ireo no lasa ressource matériel ampiasain'ny orinasa mba amokarana. Eo koa ny entana jifaina ary anomezana fahafaham-po avy hatrany ny filana ary avy hatrany dia tapitra eo ny fampiasana azy na ilay antsoina hoe consommation finale, ohatra ny sakafo, ny fahana, crédit de communication. Ary tena tsy piana koa ny asan'ny mpiaro ny zomim-panjifa tsy hoe resaka tsena mbarotra ihany, fa io zany na resaka bâtiment-mpanjakana ka raha hoe misy fifanerasehirana foana zany hoe fanjifana ao anatiny, hoe tontolona fanjifana ao anatiny dia efa tsy maintsy ilaina foana mpiaro ny zomim-panjifa ary mipititra tsehatra foana mpiaro ny zomim-panjifa, na eny amin'ny fokotany io, na eny amin'ny commune io, na eny amin'ny tribunal io, na eny amin'ny trésor io, na reo lehibe antitra amin'ny lahatra pilarina be ireo zao azo mpiaro ny zomim-panjifa hidirana tanteraka mihitsy rehefa zay ny andraikitra anay. Voalohany indrindra ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia mitaky ny fampiarana ny voalaza ny lalàna mahakasika ny kalitao-bokatra mba hifanaraka amin'ny fienitra, ka rehefa misy fanararaotana na fetsifetsena na vokatra na servisy tsy mifanaraka amin'ny kalitao ilaina, lainga na fitaka, fisolokiana, fahalaniana daty sy fetrandro, tsy fanarahana ny fenitra na ny norma, ny tandrevaka, ny tsy firaharahiana, tsy fahampiana na vidy tsy mifanaraka amin'ny tolotra sy tinady dia mandray andraikitra izy ireo. Raha ny tena voaja tsara daholy ny namanao ny asany tsara daholy ny rafitra rehetrarehetra izay atao hoe tompona andraikitra ohatrany hoe miditra ao anatin'io tsy tokony hitrangangeny ohatra hoe reny hoe intoxication alimentaire, hoe nisy sanatria misy mararina, misy maty, ny accident io iainantsika andavanandro ohatra hoa eny amin'ny lalany fantsifana io mahasahana zavatra be dia be io. Ka fiainan'olom-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy mivoatafiditra ao anatin'izany atao fantsifana zany, na inona io na inona, na resaka fahasalamana io na resaka araka ny tenina hoe bien de consommation, bien matériel. Azo zaraina ho roa ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara. Voalohany dia ny Sampandrara, eo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra izay mifantoka amin'ny tontolo ara-barotra fotsiny. Ny faharoa kosa dia ireo fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa miisa 12, miaro ny mpanjifa amin'ny tsena sy ny varotra tahaka ny ao amin'ny ministera fa mivelatra ivelan'ny varotra ihany koa,
fotoany tolotra omeny isampandraram-panjakana sy ireo ministera isatsokajiny. ohatra hoe resaka hoe ara-barotra fotsiny zao resaka commerce ny commerce io zany dia efa misy ny fitaliavana miainga avao amin'ny ministera ny commerce amin'ny DPC amin'ny fiarovana amin'ny mpanjifa ao amin'ny varavarana fa 7 ao zany no lehibe anay zany amin'ny resaka hoe fanarahana maso ny varotra io zany karazana hoe interpellation foana ny asanay zany eo tsy afaka mandray fepetra zany raha ohatra hoe mahita hoe hausse de prix ny andalana fa mi-interpeller ny any ambony zay dia ny any ambony avy eo no mandefa ny ana commissaire na ohatran'izany miaraka midina amin'ny aty ambany dia mandray fepetra miaraka mamanapa-kevitra ny zavatra. Ho an'ny varotra sy ny fanjifana manokana araka ny voalazan'ny torolalana ho an'ny mpanjifa eo anivon'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra misy 5 ireo lalàna mahakasika ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa lalàna tamin'ny 2 aogositra 5 mahakasika ny osika sy taratasy tsy marina momba ny vokatra sy ny asa atolotra. Ny lalàna 7 tsipika aotra 4 tamin'ny 1 jolay 7 sy 7 mahakasika ny fomba fanaraha-penitra sy ny fahamarinan'ny vokatra ny entana ary ny asa atolotra. Ny lalàna 5 sy 4 tsipika aotra 14 tamin'ny 10 aogositra 5 sy 4 mikasika ny antoka sy ny fiarovana ny mpanjifa. Ny lalàna 17 sy 4 tsipika aotra 27 tamin'ny 9 febroary 20 sy 4 mahakasika ny fiarovana ara-tsakafo sy ny sakafo azo avy amin'ny biby. Ary farany ny lalàna 20 sy 4 tsipika aotra 20 tamin'ny 13 aogositra 20 sy 4 mikasika ny fifaninanana. Ny mpanjifa sy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa koa tokony ara-iasy fa tsy andro fotsiny hoe ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa sy ny fanjakana hetsika fa ny olona rehetrarehetra dia mpanjifa daholo tsy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa sy ny fanjakana rehetra fa ny rehetrarehetra dia samy mpanjifa dikan'izay tokony isy le fiaraha-miasa entre-an'ireo le anankitelo ireo mpanjifa mpiaro ny zon'ny mpanjifa sy ny fanjakana mba hatateraka n'le tena hoe fahatombana n'le fanjifana amin'ny ankapobeny zany. Azo fehezina ho valy kosa ny zon'ny mpanjifa araka ny lalàna ny fahazoana vaovao ampy mba hahafahan'ny mpanjifa misafidy amin'ireo entana sy asa atolotra sy amidy. Mahazo fanabeazana momba ny fanjifana dia ny any an-tsekoly ny ankizy ary ny lehibe kosa manana fitaovam-panabeazana hikolokoloana ny fanjifana ny fiarovana sy fanampiana amin'ny fahavoazan'ny mpanjifa teraky ny entana sy ny asa atolotra. Fanamboarana ny tsy fahalavorariana na tsy fetezana misy ny fampiakarana fitsarana isin'ny fanonerana sy iarovana ny tombontsoan'ny mpanjifa. Eo koa ny zo akana hevitra sy ho voasolotena amin'ny sehatra mahakasika ny tombontsoan'ny mpanjifa ny zo azo ireo tolotra sy filana fototra eo amin'ny fiainana ary farany ny zo iaina amin'ny tontolo milamina sy madio. Zay zany tsy afaka manatanteraka mpanasazina fa ny asanay dia izay le hoe mandeha zay manao fanaramaso dia mitatitra ny zavatra hitanay dia manao fanairana izay dia mangataka ny responsable ndray fanapa-kevitra fa zay zany tsy manana an'le kapasité hoe anasasa dia sarotsarotra kokoa satria matetika ny zavatra hitanay androany mety peut-être après 2 mois vao mivaly iny na mety tsy mivaly mihitsy dia nefa fanenjeny olona anao ohatra hoe rehefa misy zavatra kely mandeha dia faiza mpiaro ny zon'ny mpanjifa atao tsy mihetsika mihitsy fa zay zao mihaina ohatra zao aty lasa ataon'olona ohatra ny tifirin'olona aty aminay ny teny rehetrarehetra hoe tsy manao ny asanay zay fa mety mandray tambitambiny any ambadika ve ohatr'izay matetika. Miisa enina kosa ireo tsara ho fantatra mahakasika ny endrika fandikan-dalàna momba ny zon'ny mpanjifa. Voalohany mahakasika ny finosana. Tsy azo atao ny mivarotra na milaza na dia maimaim-poana aza ny entana iray raha toa ny finosana tsy manaraka ny lalàna manan-kery. Ohatra amin'ny teny tsy fantatra ny teny eo amin'ny finosana. Tokony ahitana farafaratsiny ny iray amin'ny reto teny reto malagasy, frantsay, anglisy. Na koa ny soratra eo amin'ilay finosana dia entina amitahana ny mpanjifa na ny kalitao na ny lanja. Faharoa ny mahakasika ny fetrafara ny fihinanana na fampiasana ny entana. Tsy azo atao ny mivarotra na mizara maimaim-poana na koa mitahiry ny entana efa landady na fampiasana na fihinanana na aiza ny toerana asiana azy. Raran'ny lalàna ihany koa ny fanovana ny daty eo amin'ny finosana entana. Farany raran'ny lalàna ihany koa ny fanafarana entana ka ny daty farany fampiasana na ny fihinanana azy efa akaiky dia akaiky na efa lany mihitsy. Moa zany na ny norme dia isan'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa fa ny fametrahana amin'ny fenitra dia mampisy kalitao ny zavatra zay jefaitsika na ny asa zay tsy faitsika dia io fenitra io zany mametraka saingy ny fenitra indray tsy obligatoire zany hoe tsy ny olona zany efa mametraka fenitra dia hoe
io le izy a dia arakaraka le mpandraraha zany metraka hoe ny ataoko tena manara-penitra dia manitona le mpanjifa iny misy za tsy anara-penitra dia arakarak'izay ko misy mpanjifa mety tsy tia manara-penitra koa satria lafo be raha fa manara-penitra loatra za zany fa mahafao anatin'le izy daholo misy tokoa ny manao fanalina tsy manaja an'izay zon'ny mpanjifa zay tsy minara zay zon'ny mpanjifa zay mitrango zany rehefa tsy voaja le zon'ny mpanjifa dia mety marary ianao mety ho faty ianao mety be dia be zavatra tsisy trahanao zany a matiantoka ianao. Ny mahakasika ny lanja raha ny lalàna ny fivarotana entana ny mahakasika ny lanja raha ny lalàna mivarotra entana ka tsy mifanaraka amin'ny lanja hita eo amin'ny fonosana sy ny lanja marina mahakasika ny entana sazin'ny fitaovam-pandrefesan-danja asam-barotra mahakasika ny kalitao raha ny lalàna ny fivarotana na fizarana maimaim-poana ny fitahirizana fanamboarana fanafarana avy any ivelany na fanondranana entana tsy manaraka ny kalitao na ny fenitra tokony ho izy ka mitera-doza ho an'ny fahasalaman'ny mpanjifa na miteraka vokatratsy eo amin'ny fiainana. Ho an'ny resaka dokam-barotra kosa raha ny lalàna ny fanaovana dokam-barotra izay mamitaka na entina mitahana ny mpanjifa na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana no anatanterahana azy. Mahakasika ny antoka na ny garantie kosa raha ny lalàna ny tsy fanomezana antoka manana 12 andro ny mpanjifa amerenana ny entana izay novidiana ka tsy mifanaraka amin'ny fenitra ary manana zo amerenana ny vidiny. Matetika alohany amin'ny ankapobeny dia fanahinina misy tena hoe manao fanahinina satria izay zao matetika midina tamiko izay mijery misy entana lany daty eny an-tsena dia tena hoe mahita ana hoe entana lany daty fa tsy any anatina tsena ny varotany azy fa ty amina coin na any amin'ile tsena le tsy dia tena misy mpanaramaso isan'andro matetika ireny zany any amin'ile hoe fatany hoe aty misy tsy mpanaramaso aty dia any ny varotany an'le izy fa izay eo le mipetraka le fanahinina. Izavy ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa ny ministera misahana ny varotra amin'ny alalan'ny foibendrarah misahana ny fiarovana ny mpanjifa eo anivony izany ministera izany. Ny asa sany mahakasika ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa dia toy izao manaraka izao: mametraka ny paikady ho fisorohana ny osokara-barotra ho fiarovana ny mpanjifa, manadio ny tsena anatiny ka manara-maso sy mandrindra ny fanapotehana ireo entana tsy manara-dalàna, miara-miasa akaiky amin'ny sampandrarah eto an-toerana sy iraisam-pirenena na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana izay misehatra amin'ny fiarovana ny mpanjifa. Mampianatra ny mpanjifa ny zony sy ny fiarovana izany ka mandray sy mamaly ny fitarainana izy ireo. Ny ministèren'ny commerce aloha zany zao no any manana département hoe DPC direction pour la protection des consommateurs io rery no manana zay nefa io ohatry ny asa mpanjakana rehetra bliblany eroa fa izahay moa zany miaraka amin'io amin'ny ankapobeny amin'ny zavatra atao io ihany mba iraisanay amin'ny sehatra asa mpanjakana io rery. Zay olona manatona anay dia vavahany olona zay tsy manatona anay dia menomenona fotsiny tsy vavahany olona dia mety ohatra tsisy miaro zay miaro to rehefa misatra mahazo anao manao taratasy ianao manohatra aty aminay ianao misy taratasy misy pirofo koa tsy maintsy misy pirofo foana zany vao miteny zavatra tsika iny ny entina mandeha miady. Ny asa sahan'izy ireo araka ny lalàna manan-kery dia misolo tena ireo mpanjifa amin'ny fiarovana ny tombontsoim-bonana izy ireo, mitondra ny feon'izy ireo sy ny fitarainana eny anivony ny tompona andraikitra sy manampahefana isan-tsokajiny rehefa misy zavatra mety hiteraka vokatratsy na loza manantanina ny fiainan'ny mpanjifa, mitondra ihany koa ny raharaha eny anivon'ny fitsarana mba hangataka ontra raha misy fahavoazana mianjady amin'ny mpanjifa. Ny avantageny dia rehefa miverina fa tsy afaka miteny izy dia aty aminay izy manatona dia makany amin'ilay ministera tenenina zay raha ilaina na miteny amin'ny média ohatrao raha ilaina dia eo no olana hoe vao miteny ianao zany vao miteny dia ohatrany hoe opposant tsy opposant ny association ny consommateur zay mbola tsara afantariny rehetra mihitsy fa nanankinany ohatrany hoe afaka ilazan'ny olona ny mahazo azy dia ny tena mba mitadin'izay famahana an'izay. Misedra olana nefa ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Ny mbola tsy namohan'ny fanjakana ny didy fampiarana na ny décret d'application ahafahana mampiatra ny lalàna mifehy ny fiarovana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara na dia antsitrapo aza ny fanaovana ny asa mila eo ambany fiahin'ny lalàna ihany koa izy ireo. Ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia misy ny décret miaro azy. Zay aloha tiako tsindrina eto dia tsoko tena miantso hoe
mba jereo ihany le décret mahakasika ny mpiarony zonim-panjifa mba tokony mba ho avoaka satria efa ela no mba namola volanana izy iny tokony mba efa mba ho avoaka amin'izay mba ahafahan'le mpiarony zonim-panjifa zany tena hoe manao ny asany ara-dalàna miaro ny tena hoe miaro ny mpanjifa ny mpiarony zonim-panjifa ne dia balizin'ny fanjakana ny tena mariny satria raha tsy misy ny mpiarony zonim-panjifa mety hikorotana le fanjifana nefa rehefa mikorotana fanjifana dia mikorotana ihany koa ny firenena satria le tena le mahakasika an'le vahoaka amin'ny ankapobeny no voatotohany. Miandrandra ny fampiarana io avokoa ny mpiarony zonim-panjifa amin'izao fotoana izao mba ahafahana izy ireo miasa ao anaty fiarovany lalàna ihany koa izy ireo izay milaza fa fikambanana amin'ny anto-tena amin'ity asa ity fa tsy mandray karama. Hatreto aloha zany ny loi 2015-014 aloha mbola tsy nahazo didy fampiarana ary zay mbola olanantsika eto Madagasikara satria avoaka le lalàna amin'ny fiarovana ny zonim-panjifa didy fampiarana nefa tsy mety tafavoaka miaraka amin'iny. Hatreto zany tsika zany zao efa 10 taona ny voan'izay lalàn'izay nefa hatreto mbola tsy tafavoaka ny fanjakana ny décret d'application le loi. Ny mpiarony zonim-panjifa dia tsy manohatra ka tsy tokony atahorana rehefa mihetsika. Tsy hanonga mpanjakana hoy ny fanazavana fa mitaky ny rariny amin'ny vahoaka manoloana ny servisy na ny entana tokony ho anazy. Olana nefa ny tsy fisiny ny fahalalahana miteny foana na tsy misy lalàna reo na tsy misy décret d'application io dia miteny foana fa rehefa misy ny lalàna afahantsika manentsika an'izay manao ny tsy mety dia reny moa zany le sazy ny tena hita anatin'ireny hoe zao ny sazy azonao ao anatin'ny lalàna aloha ao anatin'ny lalàna efa misy eo ne misy sazy ihany azo ampiarana le zavatra ireny fa indrindrandrindra ny zava-dehibe ne dia hoe rehefa mahay mifanaraka raha mahita zao zay hoe zatra tsy mety any amin'ny toeram-pivarotana anankiray hoe tsy mety zatra namidinao tamin'ny olona ity fa mila averina ny tena soloy mivolany dia rehefa manaiky an'izay le mpandraraha ary saika izay manaiky an'izay daholo ny ankamaroany efa mijoro le fikambanan'ny mpanjifa dia mamerina volan'olona izy na manakalo an'le entana izy dia zay dia efa milamina ne tsisy olany fa rehefa tsy manao an'izay zay vao hoe misy olana. Tokony hisolo tena ny mpiarony zonim-panjifa avokoa any amin'ireo sampandraraha-mpanjakana na orinasa-mpanjakana rehetra hoy ny fitakiny fa orinasa-mpanjakana vitsy sy sampandraraha-mpanjakana vitsy ihany no mbola misy izany. Ny fiarovana ny zonim-panjifa aloha zany dia tsy maintsy tokony ho anana an'ireo solotena na ny ataontsika amin'ny teny frantsay conseil d'administration na ny mpanolontsaina ara-pitantanana zany ny ao anivon'ny JIRAMA, ny ao anivon'ny OMH, ny ao anivon'ny ministère de l'environnement, ny ao anivon'ny ministère de l'agriculture dia tsy maintsy tiako misy an'izany. Ny ATT zao misy, ny transport misy. Isaky ny 12 marsa ny andro maneran-tany ho an'ny zonim-panjifa na ny GMDC ary misy ny fankalazana zany foana eto Madagasikara isan-taona. Samy manana ny loha-hevitra mampiavaka azy ny fankalazana isan-taona ary mivaova ny faritra anatanterahana izany. Ary anisan'ny sedra olana sedrain'ny mpiarony zonim-panjifa koa ny hoe ny mpanjifa ihany koa dia manao be marenina ny satria ny antony zao noho ny tsy fahafantaran'ny mpanjifa ny zony dia tsy fantany ilay izy ka namanao antsoavy ary ny mpiarony zonim-panjifa hoe andao le retsy fa misy zo tokony ho takiny ty ho tombontsoanareo dia ny miravoravitarana ny ankamaroan'ilay. Nisy fotoana efa nidina andalambe nitarika ny olom-pirenena tetsy Analakely ny mpiarony zonim-panjifa mitaky ny vidinany ny vidin'ny entana ilaina andavanandro saingy afangaron'ny mpitondra amin'ny hetsika politika izany ka raikitra ny fifandonana ankoatra ireo olana ireo isan'ny tsy ahafahana manatatosan-tsakany sy andavan'ny asa ihany koa ny fahantrana sy ny olana raha teo-karena misy eto amin'ny firenena. Rehefa mahatra le firenena dia mahatra koa le enti miatrika tsy moramora manao an'io fa mifirenao fotsiny ohatra mandeha any amin'le entson'olona anao dia tsy le olona miatoka fa ianao ihany miatoka raha vao miteny ianao antoanareo ny frais sarotra be zany zay milina raha mba afaka ianao dia mba tonga dia problemana économique koa zany ny mametraka olona any amin'ny faritra ozy izy raha hoe misy karama ve zany rehetrarehetra zany zany manimba an'le tsy fahafahana manitatra n'le fiarovana ny zon'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny ary tia ny tena olana olona eo amin'ny fitondrana tamin'izany 2010 zany ka hatramin'ny tsika miteny inona zany mpiarony mpanjifa zany mahavarina tena mahavarina. Tokony hisy fakan-kevitra any amin'ireo mpiarony zonim-panjifa mialohany andraisan'ny manam-pahefana fanapahan-kevitra ka mahakasika ny mpanjifa
izany dia mba hafantarana ny zava-misy aina ny olona aloha ka miankina amin'izay no anekena na anovana na andravana ny fepetra ho raisiny isoroana ny fanapahan-kevitra tsy mamaly ny vilan'ny mpanjifa. Tokony izy ireny zany alohan'ny anapa-kevitra dia tsy maintsy hoe bon ahoana ny hevitrareo mahakasika an'ity zavatra ity dia eo zay manome hevitra hoe raha ohatra ka ohatran' zao dia tsy ho zakany mpanjifa antsika kosa aloha raha izay ny fanjakana alohan'ny andray fanapahan-kevitra dia tsy maintsy tokony tsy maintsy ozy maka ny hevitry ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa zay zany io dia fa zay aloha zavatra efa ataoko hoe efa aki zay fa ino moa indraindray hoe misy ihany ny tsy fantatro inona ny zako azy hoe fioaram-pefy ve sa hoe indraindray ohatrany hoe misy zavatra tsy de tena tsorona hoe tsy de mahafapo anay le zavatra misy aloha zay aloha dia marina. Misy miaino izy ireo saingy indraindray fombafomba fotsiny ihany ny maka ny hevitry ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa mialoha ny fanapahan-kevitra kanefa fa misy fanapahan-kevitra efa voaomana ho ampiarina any amin'ny tompony andraikitra. Mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia manana ny toerana aloha eto amin'ny firenena ny tena marina manana ny anjara toerana izy ary alohan'ny fanjakana dia misy fotoana miaino ihany zareo raha tsy teny fotsika zao mahakasika an'ireny hoe fiakaran'ny solika ireny mba nisy ihany ny zavatra natao fampiresana tamin'ny fanjakana nanoloanany hoe saika-piakarana ny frean'ny bus ireny dia nisy fidirana tsehatra ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ny fampiresana tamin'ny fanjakana tamin'ireny fotoana ireny mba tsy nisy ny fiakaran'ny frais. Matetika no misy entana tratra efa lany daty eny an-tsena izay dorana mpahabe maso eo anatrehany manam-pahefana ireny entana ireny na misy aza ny fanenjehana sy ny fanaraha-maso atao dia mbola misy foana ny gaboraraka ny mpanararoatra tranga mamtetym-piseho ny fanovanany daty amin'ireo vokatra efa lany daty ka averina amidy eny an-tsena indray. Mety misy koa mbola mahasamivaritra eny anelakilan-trano fa mbola tsy tratra. Gaboraraka misy foana eto Madagasikara aloha amin'izao fotoana izao na hatramin'izay raha misy zany satria tsy voafehan'ny lalàna amin'ny akapobeany daholo ny aritsiko araka ny fanjakana amin'ny akapobeany daholo ny orinasa sy ny mpamokatra eto Madagasikara fa ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa rehefa mahita an'ilay zavatra tsy mety dia isan'ny asa atao amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa fanaovana interpellation ny fitondram-panjakana dia amin'izay resaka interpellation zay rehefa mahita zavatra tsy mety ianao na gaboraraka na ohatra rehefa manakaikikaiky fety ireny zao ohatra mitobaka ny entana lany daty dia isan'ny andraikitra raisin'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa zay isan'izany indrindra ny garduc manara-maso an'ilay zavatra io satria gaboraraka loatra ilay fidirana entana eto Madagasikara amin'ny fotoanana vanimpotoanana fety. Tahaka ny fitarainana sy ny fitoriana rehetra no atao rehefa manatona ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ny fitondrana pirofo ahafahana manenjika ireo mpandika lalàna izay ihany koa no ahafahana mitazona olona fa raha tsy misy pirofo dia lasa fanendrikendrehana na fanalambaraka olona. Voalohany indrindra aloha zay rehefa mandray ny olona rehefa mitarainao aminay voalohany indrindra na izy amin'ny alalan'ny antso izy miantso izy zany amin'ny alalan'ny antso atarbia dia midiny izay mijery hoe inona marina ilay zavatra misy. Faharoan'izany misy olona mitondratota taratasy ireo zany le hoe pirofo hoe ity zavatra hitanay tary mba hoentina hitarainana eto anatrehanareo dia rehefa azonay ny fitarainana iny dia mandeha zay mandeha manantonareo tompony andraikitra manaton'izay zay manao fanaraha-maso any hoe nitanterahana be le zavatra nitarainan'ny olona taty aminay dia ao anatin'izany koa zay somary mampiasa pakadika loatra ny hoe dao tsika hanao conférence de presse. Tsy aivona fa i Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ireo firenena mpanjifa ny zava-pitan'ny olona fotsiny antsoina hoe société de consommation. Araka ny antotanisa dia efa mihoatra ny 900 entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro dia afarana avy any ivelany avokoa. Izany hoe fianatra mifanaraka amin'ny entana avy any ivelany no ampiarina amin'ny fanjifana eto fehiny. Mila entitra ny fanjakana amin'ny fijerena ny fianatra ireo entana miditra eto, ny fianatra amin'ny fikirakirana azy koa ahafahana mitazona ny kalitao sy ny fitehirizana ny vokatra. Ho an'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa nisongadina teo fa mila arovany ny lalàna izy ireo ka ny ampiarana ilay lalàna mbola tsy namoahana didy fampiarana no mila afaingany ny fanjakana. Izay ihany koa ary tompo-kilasy sy tompo-vavy no azo natolotra tamin'ny tian'io ity isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny afarany antenaina fa nitondra fahalalana misy kokoa mahakasika ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa
sy ny fiarovana ny azon'ny mpanjifa ho antsika ny fandarana tamin'ity anio ity. Inona fa nanampy antsika ahafantatra izay toerana tokony aleha sy zavatra tokony atao voalohany rehefa misy tranga tsy fanajana ny zon'ny mpanjifa eny anivon'ny fiarahamonina. Azo adino fa azonao arahana ihany koa ny mamerina sy mijery ny alalino ao anatin'ny tv.kolo.mz na ihany koa maneho ny hevitrao ao anatin'ny page Facebook ny Kolo. Mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.